Najib Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, animée par la passion, guidée par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous présente Nivavo. Le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit manulciano Nivavo. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Hosatra ny hiatrehana ny fanovana eto amintsika raha mitoy ny fanimbana ny tontolo ary tsika ihany no izaka ny vokan'izay. Mbola maro ihany koa ny lesoka tokony arenina ahafahana mametraka fomba fijery vaovao na eo azy ireo ezaka maro isan-karazany hialana amin'ireo fomba fanao tsy nety teo aloha. Irosona ny fametrahana ny digitalisation ho an'ny tsena lavanilina eto Madagasikara hoy ny filohan'ny Repoblika androany. Nandritra ny fionany tamin'ireo mpisehatra amin'ny fiariana lavanilina tao Antalaha. Natao izany ho fisorohana ny halatra sy ny fanararaotana amin'ny vidiny lavanilina izay miteraka fatiantoka ho an'ny tany-tsapam-boly. Notanterahana androany tany Morondava ny fokoana ny dopatry ny antoko malagasy miara-miainga ho an'ny faritra Menabe izay natrehan'ny filohan'ny antoko Ajo Andriana Narvelo. Voafidy nandritra izay ireo birao vaovao ny antoko any amin'ny faritra Menabe. Tanjona ny anamafisana trano ny antoko manerina nosy ho an'ny fampandrosoana ny firenena. Miova tanteraka ny fifanarahany Madagasikara amin'ny CITES miato ny fanisan'ireo andramena tratra rehetra. Ireo bolabolana andramena efa vita fanisana no imasoana ho iny ministry ny tontolo iainana ary ho ampiasaina eto anatin'izany vidy izay vao miverina amin'ny fanisana ny fitondram-panjakana. Any Italia nanomboka androany fivoriana tapon'ireo filohan'androm-panjakana mpikambana anatin'ny G20 teboka ho resahana mandritra izany ny fanarenana ny toe-karena sy ny fiatrehana ny fiatraikan'ny fiovan'ny toetr'andro maneran-tany aorian'ny valinaretina Covid-19 ny andindin'izay. Manatitra ny arahaba tomboko lahy sy tomboko vavy tonga soa atao anaty fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Asaiko ampanajana ihany koa ianao hanaraka izany hatramin'ny farany. Ety ampanomboana dia alanatsiny ny fahatarana noho ny fahatapahany herinaratra matetika avy amin'ny jirama izay nitarika fikorotana ny lafiny informatika sy ny fitaovana manodidina izay. Ireo izay miantoka ny fampitana mivatana ny fampahalalam-baovao toy izao raha ho an'ny fahita lavitra Kolo TV manokana. Fanomboana ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity dia hosatra ny hiatrehana fanovana eto amintsika raha mitoy ny fanimbana ny tontolo ary isika ihany no izaka ny vokan'izany. Mbola maro ihany koa ny lesoka tokony arenina ahafahana mametraka fomba fijery vaovao na eo azy ireo ezaka maro isan-karazany hialana amin'ireo fomba fanao tsy nety teo aloha. Isan'ny teny manan-danja ary fampiasa matetika eto amintsika ny hoe tontolo politika, tontolo iainana, tontolon'ny fizahan-tany, tontolon'ny toe-karena, tontolon'ny lalàna, tontolo ambanivohitra, tontolo andrenivohitra sy ny sisa. Izany hoe izay rehetra mahakasika singa na toe-javatra iray entina mamaritra sy mampafantatra izay mifandraika amin'ny rehetra. Tsy voafehy izy io ary tsy mianana amina singa iray fa mety mifamatotra sy mifamena. Raha miresaka tontolo iainana ohatra, mifamatotra amin'ny tontolon'ny fizahan-tany, ny tontolon'ny toe-karena sy ny tontolo politika. Raha miresaka tontolo ambanivohitra, mifampiankina amin'ny tontolo andrenivohitra sy ny sisa. Fa ny ho-kevitra entina milaza fa tsy misy tranga tonga ho azy eto amintsika. Nisy tonana ny saina ankehitriny teny tontolon'ny fampivoarana sy ny fampandrosoana ny Madagasikara. Vao omaly nankalaza ny andro nasionaly ho an'ny varika isika. Raha ny fantatra, tsy ampy ny fampiarana ny lalàna ho fiarovana ny tontolo iainana. Tsy mitsahamiena vokatr'izay ireo zava-mananaina toy ny varika izay ny 700 ankehitriny no tandindomindoza ary karazany 130 amin'ireo 12 no ahina ho lany tamingana. Ankalazainao Morondava ihany koa ny andro maneran-tany ho an'ny tanan-dehibe. Voalaza tamin'izany fa tamin'ireo firenena nanaovana fanadihadiana eo milarana fahatelo amin'ireo firenena betsaka tanan-dehibe hiaran'ny fiovan'ny toetr'andro i Madagasikara. Izany hoe hiaran'ny fiovan'ny toetr'andro tahaka ireo firenena hafa rehetra isika ary miapotika ny tontolo iainana noho ny tsy fampiny ny fampiarana ny lalàna. Tsy ny fampiarana ny lalàna ihany nefa no lesoka mila renina eto amintsika. Eo ihany koa ny fijapahana andraikitra, ny kolikoly,
ny fitiavan-tena sy ny fitiavam-boly. Manampitrotraka ireo ny fiovany toe-tsaina, ny tsy fampiny ny fanabeazana. Ny zava-misy sy ariarany rehetra mahita dia ny hoe raha atao ny fampitahana amin'ny firenena hafa manodidina ny ranomasimbe Indiana, isan'ny mitazona ny laran'ny voalohany ny Madagasikara raha ny isan'ny fiangonana no jerena. Ahitana fiangonana avokoa ny elakelan-trano rehetra eto Antananarivo renivohitra, ny any ambanivohitra sy ireo tany azo lazaina fa lavitra andriana rehetra. Ny mahagaga nefa, arakaraka ny mahabetsaka azy ireny, no toa vao maika mampitombo ny zava-mitranga mifanohitra amin'ny voto-kevitra toriana. Raha mitory filaminana, tsy fandriampahalemana no misy. Raha mitory fifankatiavana, fifandrefesana no mitranga. Ny ara-pinoana zany, fa manahoana ny eo amin'ny lafin'ny fitantanan-draharaham-pirenena, androso ve isika sa sanatria emitra? Irosona ny famitrahana ny digitalisation ho an-tsena lavanila eto Madagasikara hoy ny filohan'ny Repoblika androany. Nandritra ny fionany tamin'ireo mpisehatra amin'ny fiariana lavanila tao Antalaha. Natao izany ho fisorohana ny alatra sy ny fanararaotana amin'ny vidiny lavanila izay miteraka faty antoka ho an'ny tanitsapam-boly. Tsy voaja ary tsy mifanaraka amin'ny vidiny napetraka ny fanjakana ny vidiny lavanila maitso ho an'ireo mpamboly raha ny nambaran'ny tompony andraikitra. Maro ireo endrika fanararaotana mianjady amin'ireo mpisehatra ka mahatonga ny faty antoka amin'ny vidiny lavanila, indrindra ho an'ireo tantsaha. Isan'izany ny zava-misy ao Sava, faritra izay anisan'ny mpamokatra lavanila eto Madagasikara. Mividy 20 000 ariary aminareo izy. Fa 75 000 ariary ny deklareny any amin'ny ministran'ny commerce, ministèran'ny commerce. Dia tsika mpamboly zany no avomafy ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany. Zavatra misy farany dia zao, matetika ireo ampanondrana dia tsy manao rapatriement devise ihany koa. Fa mivarotra ny vanillany any ivelany izy ireo dia mijanona any ivelany ny vola zay azo amin'ny vanille. Dikan'izany matiantoka ny mpamboly, matiantoka ny tantsaha, ary matiantoka tanteraka ihany koa ny fitondram-panjakana. Nanatanteraka fihaonana tamin'ireo mpisehatra amin'ny seha-piariana lavanila tao Antalaha androany ny filoham-pirenena, niaraka tamin'ny Praiministra sy ny Ministra tompony andraikitra. Nisy nandritra izany ny famoahana ireo fehi-kevitra hiarovana ny fiariana lavanila ny an-toerana. Miaro filiera ny fitondram-panjakana, miaraka mpambokatra, mpamboly, ana sécurisation ny vokatra zay ataonareo. Ny sécurisation ano investissement manokana izay amin'ny fampitomboana ny olona mba tsy ho betsaka intsony ny vanilla zay alatra satria raha 37 tonnes sur 2300 efa fantatra hoe efa plus de 10% zany. Folo isanjato ny vanille exportetsika zany dia efa alatra avokoa. Misy décret ho raisin'ny ministère mikasika ny affichage ny prix la vanille ary indrindra ifampifandraitsika doanina ny ivelany hoe zao ny prix minimum prix plancher. Tsy aivina, nanambarany filoha nandritra ny fihaonany tamin'ireo mponina tao Sambava omaly amin'ny fandraisana fepetra mikasika ny fanaraha-maso ny fanambarana ataon'ireo mpisehatra isan'ny tokony mikasika ny vidiny lavanila ho fifampitsinjovana eo amin'ireo mpandraharaha sy ireo tantsaha-mpamokatra. Misy ny agrément omena an'ireo exportateur. Tsy maintsy miteny ny exportateur hoe firy tonnes ny vanille exportenao. Zay ny voalohany. Ary mivarotra plus ny $250 izy. Efa nisy mifanarahana cahier des charges nerahana tamin'ireo exportateur rehetrarehetra. Ny exportateur rehetrarehetra dia tsy maintsy miteny hoe izavy ny collecteur iara-iasa aminy. Ary tsy maintsy milaza manao déclaration hoe tsy maintsy tsy afaka atao latsaky ny 75 000 ariary ny vidanana ny vanille manta any amin'ny mpivarotra na ny tantsaha mpamboly. Toy izany dia manomboka izao dia hoentitra ny fanaraha-maso ny fividianana ny vanille maitso, ny fividianana ny vanille zay efa vanille masaka, ary hoentitra ihany koa ny fanaraha-maso ny déclaration an'ireo mpivarotra ny vanille rehetrarehetra. Nanamafy ny filohany amin'ny siny fiovan'ny vidiny lavanila ho an'ny taona ho avy. Fiovana izay mety hampiakatra hatramin'ny iray hetsy ariary ny kilaon'ny lavanila maitso raha ny fanazavana. Ny farany androany ny fitsidiam-patra no tanterahin'ny filohan'ny pirenena tao amin'ny faritra Sava. Nisy nandritra izany ny fijerenan'ny firosoan'ireo foto-dravitra sandalam-panantanterahana tany an-toerana. Teo koa ny fihaonana tamin'ireo mponina tao Antalaha.
Iseny toavetrany eo anatin'ny dokam-barotra isika izao orian'izay no anarahanao ny mahakasika ny fanadihadiana ny solitenany antenimieran-doolona eny anivon'ny seni ny toy ny fanamariana ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tanan-dehibe izay atao any Morondava sy ny maresaka iraisan'ny pirenena mandrapitafa vetivety ary. Profite à fond de ton univers. Profite au maximum de tes matchs préférés. Et sois parmi tes super-héros. Suis tes meilleures émissions. Pendant Halloween et les vacances de Toussaint, laisse-toi tenter. Du 20 au 31 octobre, le décodeur Canal+, avec son kit complet et le bouquet Évasion sont à seulement 60 000 $. Profite de tes meilleures chaînes Kids, Novelas, films et sport. En plus, l'installation est offerte. Alors, n'attends plus. First Plus, l'offre all-in-one pour vous en abonnement, appel, data et SMS vers tous les opérateurs et à l'international. À partir de 20 000 $ TTC seulement. Abonnez-vous en Telma Shop. Oh, encore panne de courant, arrêt de production, arrêt de chantier. Et même plus. Pour tous ces problèmes d'énergie, notre solution, les groupes électrogènes CGM 100% italien avec moteur original. Puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité. Fini les coupures, soyez autonome. Batimax, la qualité au meilleur prix. Mety hitondra fiovana lehibe ny finiavana madinika. Asehoany fahaiza mikolokolo ao anatinao. Te hikolokolo sy hanasara ny tokantrano. Humor zany ankehitriny noho ny ABC by Bricorama. Tsy izay ihany. Tonga ao amin'ny ABC Bricorama Lasity ny 9 oktobra hatramin'ny 9 novambra 2024. Araroty ny fihenam-bidy tsy misy ohatr' zany. Entre l'expert et vous, une même passion. Mienatra amin'ny 10,7 isanjado izao ny tahan'ny zanabola raha indram-bola atao amin'ny Baobab Bank Madagascar sady maimaimpona ny saran'ny fikarakarana. Ararotsy ary ireo tombotsoa marobe ahafahanao manatanteraka sy mampandroso ny vinanao. Voakasika avokoa ny sehatra asa rehetra, ny fitaterana, ny fahasalamana, ny mpiasa birao, ny fianarana, ny varotra sy ny sehatra maro samihafa. Manatona ary ny maso-ivo Baobab Bank Madagascar fa aingana dia ivoaka ny volanao. Baobab Bank Madagascar. Banque et bien plus. Azafady kely ange tena tsy manofy anareo ka. Azo atao tsara ny mametraka ny popin-drano sy kabone ary toeram-pidiovana mifanaraka amin'ny toe-batanareo olona manana fahasembanana sy vehivavy indrindra ireo bevoka ka tsy anjera na iosina anaty loto mankarary. Afaka hiasa sy hianatra ara-dalàna ianareo raha mifanaraka amin'ny filanareo marina ny fotodrafitr'asa. Ry namana manana fahasembanana sy anareo vehivavy takio ny zonareo isitraka rano fisotro madio, kabinety mombana ary toeram-pidiovana mifanaraka amin'ny toe-batanareo. Ry manam-pahefana isan-tsokajiny andraikitrao ny mametraka paikady sy teti-bola ahafahan'ireo olona manana fahasembanana sy ny vehivavy indrindra ireo bevoka isitraka rano fisotro madio, kabinety mombana sy toeram-pidiovana mifanaraka amin'ny toe-batany. Il existe un super pouvoir que nous avons tous. C'est le rire. Le rire nous aide au quotidien. Le rire nous donne la force de combattre l'adversité. On est tous égaux grâce au rire. Le rire nous permet de voir le monde différemment. Alors oui, le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Ny zavatra rehetra ain'Andriamanitra tao. Ny zavatra rehetra ain'Andriamanitra tao. Tout est possible
avec Dieu. Narenina izy nandritra ny 5 taona, zany hoe sofiny akavia tsy nandre nandritra ny 5 taona ary amintsika amin'ny teny zao nandre le sofiny. Nanomboka tamin'ny taona 2013 zany izy dia tratrany AVC dia tsy afaka nandeha ny tongotra. Fotoana afaka lehibe iarahanao amin'ny fiangonana evangelika Ansaigny etsy amin'ny Collégium Atsonjombe Analamahitsy. Ny asabotsy 7 ny volana oktobra ho avy zao manomboka amin'ny 7 sasany maraina mandritra ny tontolon'andro. Hitondra ny tenin'Andriamanitra sy hivavaka anao amin'izany dia ny lehilahin'Andriamanitra Bishop Patrick Andrianarivo. Iteny fotoana andraisanao sy ahitanao herin'Andriamanitra mahery vaika anovany fiainanao, anasitrana ny aretinao, anao fahagagana izay tsy takatry ny sainao. Ny zavatra rehetra ain'Andriamanitra atao. Iarinderatsika amin'izany Pepe Shain Josbert. Tongava maro fa tsy afaka ny siovany fiainanao, tsy mitory tsy misy provy izany. Profite à fond de ton univers. Profite au maximum de tes matchs préférés. Et sois parmi tes super-héros. Suis tes meilleures émissions. Pendant Halloween et les vacances de Toussaint, laisse-toi tenter. Du 20 au 31 octobre, le décodeur Canal+, avec son kit complet et le bouquet Évasion sont à seulement 60 000 arrières. Profite de tes meilleures chaînes Kids, Novelas, films et sport. En plus, l'installation est offerte. Alors, n'attends plus. Anohizana ny fampahalalam-baovao dia Razafy mamonjy laza arabary no voafidy ho solitenany antenimiran-doholona eny anivon'ny Seny. Azony avokoa ny 700 ny vatony loholona nandray anjara nandritra ny fividianana androany. Ny fanamafisana ny fanentanana ny mpiantsehatra isan'ny tokony mandritra ny zotra mpividianana na ny technique de mobilisation des acteurs no isan'ny fomba fijery hoentiny eny anivon'ny Seny. Androany no tontosan'ny fividianana ny solitenany antenimiran-doholona eny anivon'ny Seny. Tamin'ireo kandida 12 na feno fepetrana ahafahana nrotsaka kovidiana teo anivon'ity any-mpanjakana mpanao lalàna ity. Razafy mamonjy laza arabary no nahazo 700 ny vato loholona tonga niatrika ny fotoa amin'ny mpividianana. Vato azon'ny candidat Razafy mamonjy laza arabary dia 5. Ny vato azon'Andriamatoa Ralevason Artina dia 2. Ny vato fotsy dia tsy misy, ny vato matsy dia tsy misy. Koa dia ny candidat Razafy mamonjy laza arabary no nahazo ny vato be indrindra amin'ny fisambata. Ambara zany fanany mpikambana no soliterany antenimiran-doholona amin'ny Vomiera firenena manolotena misahana ny fividianana Andriamatoa Razafy mamonjy laza arabary. Maro mifanavaozana ny fomba fiasa tsy maintsy apetraka eny anivon'ny Seny ho ity solitenany antenimiran-doholona ity. Lara-pamena ny fanamafisana ny fanentanana ny mpiantsehatra isan-tsokajiny mandritra ny zotra mpividianana tanjona ny isin'ny fitoniana aloha mandritra ary aorian'ny fividianana. Ny acteur ao anatiny ny ataontsika hoe élection dia ao anatiny agent de l'État na ny fonctionnaire. Ny olona ilatsaka na député na sénateur ny fonctionnaire izay fidy dia anjaranay ao no mijery an'izay. Pratika lehibe ho anay izay zavatra ka ny angana hitrozanay anazy ilay zany dia mobilisation des acteurs. Zany hoe ao anatin'ny élection dia misy ireo PTF na ireo partenaire technique et financier izay mamatsy ny Seny amin'ny épargne. Ilaina olona mahay an'izany technique de mobilisation des acteurs zany ihany koa ny mpikambana ao anivon'ny Seny. Tafiakatra 12 ny kandida nanatitra ny antota taratasy firotsahan kovidiny ho solitenany antenimiran-doholona eny anivon'ny Seny. 12 no voatazo natao orian-sivana natao ka afaka niatrika loholona Madagasikara teny Anosy androany. Ankoatra ireo manampahaizana manokana momba ny fividianana, nisy ihany koa ny mpahay lalàna sy ny maro hafa. Ny tenako zany dia mpahay-lalàna iraisam-pirenena fa mahay fividianana zany ny tena safidy tamin'izany sy ny zolombelona efa navita fianarana zany fa nivelany dia ny safidy manokana miditra amin'ny hoe observation ny fividianana.
voalohany indrindra raha mikarakara ny municipal tamin'ny mbola maha-préfet de police n'Antananarivo ny tena tamin'ny telo soa arivo dia ny tenako zao no nahavita namoaka sur grand écran ny aliny fifidianana ny voka-pifidianana vojomaika tamin'ny taona ray soa arivo misy crise be teto idirana tamin'ny taona roa soa arivo ny tenana izao dia anisany mitantana ny raha-pifidianana mba tsisy ny korotana. Androany no tontosa teny anivony antenimeran-doolona ny fifidianana ny solo-tenany androm-panjakana eny anivony voamera-pirenena mahaleo tena misana ny fifidianana. Efa saika nan'olotra ny solo-tenany eo anivony sy ny avokoa araka izany ny rafitra isan'ny tokony voakazik'izay hatreto. Isan'ny andrasana anatin'izay ny fanendrena ny solo-teny avy amin'ny filohan'ny repoblika. Etsika maro no nanohizana ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tanan-dehibe no tontosaina tany Morondava. Androany nisan'ny famboleka sy ny fanadiovana ny moron-dranomasina ary nietsika fanentanana ny mponina tafiditra amin'ny fiatrehana ny fiovaovan'ny toetrandro amin'ny tanan-dehibe ireo. Nanentana ny mponina sy ny tompon'andraikitra isan-tsokajy ny ministry ny fanajarianan-tany sy ny fananan-tany hanamafy ny fepetra sy ny fandraisana andraikitra amin'ny fanajana ny tontolo iainana itohizan'ny fampandrosoana ny tanan-dehibe miantarany Genève. Tafiditra amin'ny fanambina taon'ny filohan'ny repoblika ny hamerenana maitso an'i Madagasikara ho fanamafisana ny fanatrarana io tanjona io sy entina hanatsarana ny tanàna tamin'ny alalan'ny famboleka azy no nanohizana ny fankalazana ny andro maneran-tany ny tanan-dehibe totosana eto Morondava tamin'ity androany ity. Zava-dehibe ny fikajiana ny tontolo iainana ary miatraika amin'ny tanan-dehibe izany araka ny namafisany ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny fananan-tany. Ny araky ny hitantsika tamin'ity taona ity dia ny foto-kevitra momba ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanan-dehibe dia ny fiarovana ny tanan-dehibe vokatry ny fiovaovan'ny ny toetrandro. Isan'ny miantraika lehibe amin'ny tanànan'ny Morondava izany fiovaovan'ny toetrandro zany ary Madagasikara dia isan'ireo firenena tena marefo tratran'izay fiovaovan'ny toetrandro zay. Ny hetsika androany isaorana manokana ny commune Andrenivohitry Morondava sy ny gouverneur any faritra dia fandraisan-tanana miaraka amin'ny mpiara-miasa rehetrarehetra ety amin'ny faritry Menabe ho fanatsarana sy famerenana hazo famboleka hazo ny moron'ny arabe izay vao avy namboarin'ny gouverneur eto tampon-tanàna Morondava mba ho maitso indray ny tanànan'ny Morondava ary isan'ny fiarovana ihany koa zany ny tanàna ny famboleka hazo araky ny fantatritsika tsirairay avy ankoatra ny fanomezana endrika azy ary misy koa ny fanadiovana an'ireo moron-dranomasina sy ny fanokafana an'ireo lakan-drano izay mety adibo-drano ny mponina rehefa tonga ny avorana. Ny zava-dehibe zany dia tokony hitandrina ary hanamafy ny fiarovana ny tontolo iainana isika rehetrarehetra fa indrindra isika eto Madagasikara izay manana hoe olana lehibe amin'io satria tsy akoatra ny mahafasamban'ny tontolo iainana dia mampitombo ihany koa ireo marefo noho ny voatery amin'ny fahasamban'ny fananana sy voatery mifindra monina amin'ny izay afitsiko ny fiovaovan'ny toetrandro zay. Ankoatra izay, nisy ny fanadiovana ny moron-dranomasina ety farany izay isan'ireo misintona mpizahatany maro aty an-toerana ary miteraka asa maro ho an'ny mponina. Zava-dehibe amin'ny fampandrosoana ny tanan-dehibe ny fiaraha-miasany rehetra amin'ny fanatotosana ireo asa fampandrosoana. Asa maro no efa naroso sy ho tanterahina ho an'ny tanànan'ny Morondava. Izany hoe fiainana an'ny tanànan'ny Morondava ny ananana torapasika. Tsy maintsy ataontsika izay kiajiana azy. Ka izay misy ireo tetikasa maro izay niezahana ary ho atao tsy maintsy hatateraka azy eto tanànan'ny Morondava. Asa lehibe ilay izy satria mila fanadiadihana lalina. Efa tsapantsika fa reny epi reny efa nipetraka teo zao nefa lasa ihany lay torapasika teo. Midika izany fa mbola misy ezaka sy fanadiadihana bebe kokoa raha ohatra tiantsika ho voatazona eo i torapasika io. Ka izay no nahatonga an'ireo tetikasa izay efa henontsika teo aloha teo mbola hamafisina ny fanadiadihana mba tsy rehefa vita indray ilay izy dia tsy nahitana vokatsoa ka mbola tsy sohy teo ihany indray ilay torapasika izay na Morondava ny Morondava. Ao ihany koa ny tokony hanajantsika ny lalàna mifeha
ny trafim-panajariana ny tanàna eto Morondava. Zay mba hiarovana an'ireo faritra fonenana maro izay tifitra ny rano rehefa tonga ny havohana, indrindrandrindra toerana andalovan'ny rivo-doza matetika ny tanànatsika. Efa amin'ny hatsara tanàtsika toy, efa maro miezaka atao mba hanatsarana azy, fa ny tena zava-dehibe dia zao hoe ny fahaizantsika tsirairay magnaja mikolokolo an'izay tanànatsika izay. Dia inona moa ny fikolokoloko anazy? Dia ny fikajiana faadiovana aloha ny voalohany dia ny fanajana regny fotodrafitrasa izay nataontsika regny sy ny fotodrafitrasa izay efa nisy hatramin'izay. Etsy ankilan'izay nanentana ny mponina eto Morondava ihany koa ny minisitra nandritra ny tafa nataony tamin'ny mponina ny tokony hanamafisana ny fanarahana ireo fepetra ara-pahasalamana hisorohana ny fipaharian'ny valinaretina Covid-19. Efa enitsika fa nanapa-kevitra ny filan-kevitra minisitra izay nitarihana Andriamatoa ny sokafan'ny sistantsika tsy kelikely mba ahafahana mifamezivezy manerana izao tontolo izao sy ahafahan'ireo mpizahatany sy mpandaharano tsipika ny Madagasikara. Izany anefa dia tsy maintsy mila fitandremana, mety efa voafehy atsika amin'ny ankapobeny ny aretina Covid-19 kanefa tsapantsika fa tsy maintsy mbola tohizana ihany zany fitandremana zany satria maharetina azy dia mety ahitana mety hisy fivoarana foana, entanina foana isika amin'ireo toerana tokony hanaovana an'izany amin'ny toerana mihidy amin'ny birao mba hametaka ny arovava-orona atsika rehefa maromaro ny olona mihidy amin'ny efitra na amin'ny toerana ifamezivezeny regny. Entanina manokana isika anatona ny toeram-pitsaboana hanao vaksiny satria ny vaksiny irery ihany hatreto no afaka miaro atsika amin'ny aretina mba tsy ho tonga amin'ilay fiteny frantsay hoe forme grave satria ohatran'ny aretina rehetrarehetra aro tena ny vaksiny ary maimaimpona ny anaovana azy eny amin'ny tombom-pahasalamana rehetrarehetra manerana Madagasikara. Tokony tsy atao ohatra isika malalaka ny fanaovana an'izany fa ohatra ny vaksiny rehetrarehetra natao araka ny fiteny malagasy hoe fanefitra izy io mba hiarovana mba tsy azahoantsika aretina hafa indray na fiovaovany io aretina io ka mety hideridoza ho an'ny fiainantsika. Nitota amin'ny fanentanana sy karazan-kilalao samihafa izay nandraisan'ny mponina anjara ny fankalazana no tanterahina androany. Fanotanterahana tany Morondava androany ihany koa ny fokoanandoapatra ny antoko malagasy miara-miaingy ho an'izay faritra Menabe izay natrehan'ny filohan'ny antoko Hajo Andriana Enarvelo. Voafidina indrindra izany ireo birao vaovao ny antoko any amin'ny faritra Menabe tanjona ny hanamafisana hatrany ny antoko manena nosy ho an'ny fampandrosoana ny firenena. Tahaka ny tany amin'ny faritra maro manerana ny nosy androany nanatanteraka fokoanandoapatra ny antoko malagasy miara-miainga ny faritra Menabe izay natao teto Morondava. Nanatrika izany ny filohan'ny antoko Hajo Andriana Enarvelo namafisin'ny birao vaovao ny antoko aty amin'ny faritra Menabe izay voafidy androany ny hanatsarana hatrany ny asa vita ho fampandrosoana ny firenena ary ny hampiroboroboana hatrany ny antoko malagasy miara-miainga aty an-toerana. Izao birao vaovao izay tafatsangana zao dia miezaka hanaparitaka ny ratra mandraika ny malagasy miara-miainga ato amin'ny faritsy Menabe sy tokony hita taratra any amin'ny fokotany hatrany amin'ny fokotany commune avy aty atsa aty amin'ny distrika miafara aty amin'izao bureau régional zao. Dia ao anatin'izao zay ny anjaran'izao bureau izay natsangana rehetra zao satria izao bureau zao dia ahitana ny distrika 5 izay misy ato anatin'ny région Menabe izay anao ny asany ametraka an'izay structurany malagasy miara-miainga manerana an'izay Menabe manontolo. Fa indrindra le malagasy miara-miainga tsy hoe voandroany vao misy fa ny antoko efa nisy teto amin'ny faritsy Menabe. Efa nandray anjara tamin'ireo fifidianana izay nisy teo taloha na tany amin'ny députation na tany amin'ny maire nahitana ny malagasy miara-miainga fa indrindra fanohanana ny filoham-pirenena tamin'izany fotoana izany.
mobilisena an'ireny ekipa zay mbola tsy any amin'ny faritra fandrindra any amin'ny commune any amin'ny distrika zay zany natao laharam-pamena. Tafiditra amin'ny fiaraha-mientana ho fampandrosoana ny firenena ny vehivavy sy ny tanora nanome toromarika nanomezana andraikitra betsaka kokoa azy ireo araka izany ny filohan'ny antoko ho atsangana ato ny vehivavy malagasy miara-miainga sy ny tanora malagasy miara-miainga eto amin'ity faritra ity. Tsy aivina, misy ny antoko malagasy miara-miainga avokoa ny faritra 320 ary samy manatotosa izao avokoa nandopaharitra izao. Isan'ny votra nandritra izany tomba niezaka tamin'ny asa vita sy ny fanatsarana rehetra ho raisina. Fa notanterahana ny 29 sy ny 27 oktobra lasa teo tany Bruxelles ny fivorian'ny komity mpanatanteraka sy ny mpikambana eo anivon'ny International Démocrate Centriste na ny IDC. Isandro nandray anjara nandridra ny antoko malagasy miara-miainga izay nanotra ny sosikevitra mahakasy ireo fehi-kevitra momba ny pacte vert pour l'Europe. Isan'ireo antoko politika mpikambana eo anivon'ny IDC CDI na ny International Démocrate Centriste ny antoko malagasy miara-miainga nandritra ny fivorian'ny komity mpanatanteraka sy ny fivoriam-ben'ny mpikambana ao anatin'ny IDC ny totosaina tany Bruxelles ny alakamisy zoma lasa teo. Nanolotra sosikevitra mahakasika ireo fehi-kevitra momba ny pacte vert pour l'Europe, ny fitsinjaram-pahefana ary ny fanomezan-danja ireo tanora ao anatin'ny famolavolana sy ny fanatanterahana ireo tetikasa mpampandrosoana eo amin'ny sehatra rehetra ny antoko MMM. Nisy olon-tena ny antoko tany an-toerana ny mpikambana eo anivon'ny pro-politika, ny lolin'ny Madagasikara Rakotondrainy B Michel sy ny mpiandraikitra ny fifandraisana iraisam-pirenena Ramilson Toky. Tsy aivina, nanomboka ny taona 2024 ny mpikambana feno ny antoko malagasy miara-miainga ao amin'ny International Démocrate Centriste. Ny IDC CDI izay niforona ny taona 1970 ary ahitana antoko politika mpikambana miisa 470 avy amin'ny firenena 370 ankehitriny. Ireo antoko politika mpikambana ireo izay misandrahaka manerana ny Europa, Afrika, Amerika Atsimo ary Azia Pasifika. Antom-pisian'ny IDC CDI ny fampivoarana ny demokrasia kretiana, ny fampivoarana ny maha-olona rehetra na ny humanisme intégral ary ny fisokafana amin'ny vondrom-pinoana rehetra. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia miova ny fifanarahan'i Madagasikara amin'ny CITES miato ny fanisandro andramena tratra rehetra. Ireo bolabolana andramena efa vita fanisana no imasona hoy ny ministro ny tontolo iainana ary ho ampiasana izany eto anatiny. Vidy izay vao miverina amin'ny fanisana ny fitondram-panjakana. Michel Arananjon. Miisa 7,1 alina ireo bolabolana andramena efa vita fanisana itasitazana hatramin'ny androany eto Madagasikara. Raha efa nandritry ny 12 taona no ny fandrirarira tamin'ny CITES ny fitondram-panjakana mikasika ireo andramena tratra manerana izao tontolo izao. Nilaza ny ministry ny tontolo iainana fa miova endrika tanteraka ny fifanarahana amin'ny CITES amin'izao fotoana izao. Ny zavatra natomboka hatramin'ny taondasa dia ny hoe ny hazo tahirikazo efa misy no iasana, zany hoe tsy manao recontage aloha sika izao fa ny tahirikazo efa misy any amin'ireny toerana maro samihafa fitaleava-paritra ny tontolo iainana na any amin'ny gendarmerie no ampiasaina sy angatahana an'ilay atsina hoe use plan na fampiasana anatiny. Efa mazava be ihany koa ny lalatsaina napetraky ny filoham-pirenena sy ny prime ministre lehibe ny gouvernementa ireo tahirikazo ireo, zany hoe ilay saisie izay fantatra fa efa eo zany fa tsy mbola isaina any ambadimbadika any dia ho ampiasaina eto anatiny. Raha tsy aivina, efa nisy nampiasaina tamin'ny fanarenana ny rova ireo andramena efa vita fanisana. Teo ihany koa ireo bois ordinaire izay nomena ny polisy-pirenena. Isan'ireo isitraka izany azo sarobidy izany ihany koa ireo mpanao asa tanana any amorony mania izay nisedra sy fampian'ny akora fototra. Aorian'izay fampiasana anatin'ireo bolabolana andramena ireo hiditra amin'ny traçabilité manaraka ny fitondram-panjakana. Misy ihany koa ny fametrahana an'ilay traçabilité na azo financement $110,000 i Madagasikara amin'ny alalan'ny OIBT anaovantsika an'izay andrana amin'ny traçabilité izay raha mipetraka tsara izany dia azontsika atao amin'izay ny fambadehanana moramora mandeha any amin'izay mety tahiry mbola any ambadika ary iny dia azo lazaina hoe dingana faharoa fa hatreto io zany dia step by step ny fomba fiasana, zany hoe nampiasaina aloha ny tahirikazo izay misy io no anaovana fifampirarahana dia rehefa vita io dia miditra indray isika amin'izay mety ho tahirikazo mbola miafina sy nanaovan'ny olona fampilazana na déclaration raha ny fanazavana hatreto tsy nisy ny fanondrana antsokosoko ny hazo sarobidy avy eto Madagasikara tao anatin'ny 2 taona. Fananao fanambarana manamafy ny fanambarana izay nataony olavitra ny veterinera omaly ny sendika androany mahakasika ny fampiatona ny famoahana ny FIB na eo aza ny fitakiana atao. Laza ny sendika fa hamoaka certificat de vaccination de bovin. Fanampanazavana.
tsy anao sonia izahay ny ao amin'ny faritra voalaza ao anatin'ny fiba zay tokony anjaranay ho soniavina araka ny voalazan'io arrêté tidim-pitondrana voatsiahy teo io manamafy koa ary mandray ho fanapahan-keviny ny fanambarana navoaka ny olafitry ny dokotera vétérinaire mikasika nilay endriny zavatra tsy mety rehetra ao anatin'ny fampiarana an'ilay fiba nanapa-kevitra fa hamoaka izahay satria asanay io hamoaka izahay certificat sanitaire certificat de vaccination zay misy modely ampanarahanay an'ity fanambarana ity certificat vita amin'ny teny frantsay irery any ary miantso ary miankavy ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana ny ministry ny atitany sy ny fitsitsara-pahefana ny ministry ny toe-karena sy ny vola ny sekretera mpanjakana miadidy ny gendarmeria eo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena mba handray izao fanambarana miezinezina izao araka ny tokony izy manomboka mivelatra eto Madagasikara ny tontolo ny filatrona sy ny manodidina azy natafiditra anatin'ny asa azo lazaina ho mahavelona aza ny sehatra asa Rakotina amin'ny karamampisehatra anatin'ny ray andro izay manodidina ny 5 alina betsaka ny tanora roboka amin'ny sehatra safa mihodina anatin'io izay misy ambadika fampivarotatiana makasika ny tontolo ny filatrona sy ny manodidina azy indray no arahana ao anatin'ny fandaharana alalino rapitso amin'ny fitora ariva andao arahana ny ampahinjay nanomboka ny tona teto sy roa arivo no nivelatra teto Madagasikara ny filatrona sy ny manodidina isan'ny nanandratra vonintsehatra tamin'izany ny hetsika samihafa toy ny festival manja ny antson'ireo mpilatro malagasy handray anjara amin'ny fampiratiana ny lamodina akanjo vaovao ny totongana ny sehatra ankehitriny noho izay fiainan-danja ny sehatra ny famoronana manodidina ny lamody izay sehatra asa hafa indray manoloana io no tena ilomanosa amin'ny mpilatro sy ny manodidina azy resaka animatrice zany zao ny miroborobo be satria misy ohatra zany hoe misy société anankiray mamokatra produit anankiray izy dia milancer an'iny dia miantso anay izy hoe mila animatrice avy ao aminareo zay ilancer an'ity produit ity na eo amin'ny fandraisana hôtesse moa zany ny azo ilazana anazy hoe rehefa misy ohatra zany hoe salon de l'auto na salon de l'habitat na film dia eo amin'ny stand misy amin'ny société anankiray dia mila foana izy hôtesse zany avy aty amin'ny agence hôtesse animatrice modèle photo lasa sehatra asa nivelatra arak'izany ankoatr'ireo agence goavana mifantana ny mpilatrony amin'ny fanaovana casting tolotra asa maro no hita mivantana momba io anaty tambazotra tserasera betsaka ny tanora roboka ary latsaky ny 5 taona ny ankamarony mananika ny 700 ohatra ireo n'izay mety publication iray ity ary tafiakatra 720 ny linaka nangataka resaka miafina avy hatrany sy tambisaina ny tolotrasa mitovy amin'io anaty tambazotra tserasera isan'ny masotsivana iraisany amin'ny takin'ny agence ny endrika mambika jerena tsara daholo ny vatany ankizy dia arakaraky ny vatany teo zany nosokajiana azy hoe reto ankizy reto tokony isy mienahena kely misy mampitombotombo kely dia arakarak'izay misy zao sokajiana tao anatin'le plutôt fine mince zany satria izy efa kelikely dia tsy dia misy zavatra nitravaillena be intsony satria izy efa vatany efa tsara be dia arita zao izy tao anatin'ny casting farany teo tsy dia nisy zavatra namboarina be koa taminazy satria izy efa rafitrafitra tsara ny vatany izay ny koa no entina miampita amin'ny maresaka iraisan'ny pirenena any Italia nanomboka androany ny fivoriana ny tampon'ireo filoham-panjakana mpikamba any eo anivon'ny G20 teboka horesana mandrindra izany ny fanarenana ny toe-karena sy ny fiatrehana ny fiatraikany fiovana ny toetry ny andro maneran-tany aorian'ny valinaretina Covid-19. La tension plane
Notanterahina androany tany Roma Italia ny fihaonana tapon'ireo firenena matanjaka mivondrona eo anivon'ny G20. Voalohany no nisiany fivoriana mivantana no tanterahan'ireo mpikambana tao aorian'ny valinaretina. Tamin'ny alalan'ny fampitain-davitra kosa no niatrehan'ny filoha Rosiana sy ny filoha Sinoa izany. Andrasina amin'ity fihaonana ity ny fanamafisana ny fifampitokisana eo amin'ireo firenena matanjaka raha nambaran'ny sekretera jeneralin'ny firenena mpikambana Antonio Guterres. Loha FDP hodiniana mandritra ny G20 mikasika ny valinaretina Covid-19 maneran-tany sy ny fiovan'ny toetrandro. Tsy ampy ny fanohanan'ireo firenena matanjaka ireo firenena andalam-pandrosoana amin'ny fiatrenan'ny valinaretina. Tsy tanteraka ny fampanantenana mikasika ny hanomezana ny teti-bola amin'ny tetina $100 isan'ny taona ho an'ireo firenena hiaran'ny fiantraikan'ny fiovaovan'ny toetrandro raha ny fampitam-baovao. Ankoatr'izay, hojerena mandritra ity fihaonana tapon'ny G20 ity ihany koa ny fametrahana ny tetikasa iraisana ahafahana manarina amin'ny ankapobeny ny toe-karena maneran-tany. Des multinationales. Tapitreto ny fampahalalam-baovao ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko. Le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. Narainao teo ny fampahalalam-baovao miaraka tamin'ny La Vache qui rit. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Une source d'énergie qui répond à vos exigences. Un son animé par la passion, guidé par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous a présenté Ni Vavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.